ahoana marina tena mpandala fahamarinana ve ny mpitondra itodika ty amitsika ny mason'izao tontolo izao. Io no teny nataon'ny filohan'ny repoblika ankehitriny io tao anatin'ny fotoana izay nandraisany ny fahefana faharoa eto amin'ity firenena ity. Fatatsika tsara fa filoha avy niteteza mita Andriamatoa Andrinirina Rajoelina rehefa avy nanonga-panjakana ny taona 2024 mazava ho azy fa efa nitantana firenena nandritra ny 5 taona ny filoha izay mitondra am'izao fotoana izao io. Mitsapa nefa de mbola miaina ao anatin'ny tsy fahaizana mitantana hatrany io mpitondra io hatramin'izao. Ny tsara ampafantarina aloha dia filoham-pirenena isan'ny tsy mena vadika i masom-bahoaka no mijoro sy mitondra ankehitriny. Averineto ity fanadiadiana izay nataony mpanao gazety azy fony mbola filoha avy niteteza mity izy tamin'izany fotoana izany. La milaza aminao rehefa mitsidika gratuit anga io hôpital ny vahoaka rehetra le vahoaka madinika mihitsy gratuit maimaimpona ny fitsabona ao anatin'ireo hôpitaly. Ny arantsika na eny tsara angamba ny teny nataony teo. Hôpitaly manara-penitra no resaka ny fanaovany tamin'ny mpanao gazety teto tamin'izany fotoana izany. Volana vitsy sy taorian'io fandaharana io dia ity indray no nolazaina Andriamatoa Andrinirina Rajoelina rehefa niverina tamin'ny fandaharana io izy tamin'izany fotoana izany. Santsipaka sy ny teny izy hoe tsy mbola nilaza fa maimaimpona ny fitsaboana. za zao vao nahazo vaovao avy any a Diego misy olona mitaraina mihitsy mikasika ny hôpitaly manara-penitra tsy fantatro raha fantatrao zany Andriamatoa filohan'ny teteza mita hoe ianao aloha ny teny hoe tsy andoavam-bola soma tsara mihitsy ny any amin'ny hôpitaly ananako mihitsy ny tarehimarika ny consultation any amin'ny hôpitaly dia ndasalova niraisiko note mihitsy ny antson'le olona androany ny consultation de eo amin'ny 4,000 ariary ka hatramin'ny 47 500 francs ny consultation de ny fitsabona sasany misy any amin'ny 45 000 ka hatramin'ny 60 000 francs ny chambre ao amin'ny hôpitaly rehefa miditra hôpitaly ianao. Zay le averiko foana natao an'ny vahoaka madinika ve zany aizany ananany vahoaka madinika an'izany volo zany Andriamatoa filohan'ny teteza mita. Tsara fantatrao aloha za tsy niteny mihitsy hoe tsy andoavam-bola ny hôpitaly mbola tsy niteny an'izany mihitsy Tena mahamenatra rary ny raha ataony any ivelan'ny fimehezany siketo anika na zavatra tokony ampivoatra ny firenena azy lasa tsy atokisa ny olona intsony. Olona toy izany no mitondra ny firenentsika ankehitriny. Ny zavatra nolazainy ampahy be maso sany tsy paina fa tsy nolazainy. Tsy mahagaga raha mitotongana ny fiainam-bahoaka sy ny fiainam-pirenena. Ny tanana efa zatra mitsotra tsy hivokona intsony koa ny fomba fitenenana izay. Tsarotsika tsara angamba ity teny nataony tamin'ny fampelezan-kevitra ity. Ny politika tsy natao an'ny olona madifo, ny politika tsy natao an'ny olona milaza ny marina fa ny fanaovana politika indrindra fa eto Madagasikara dia azo ataony mandainga, azo ataony mamitaka ary azo ataony mamadika ary mbola azo ataony vadibadika. Mazava ny nambarany teo tsy mahagaga arak'izany raha toy izao i Madagasikara kisitra indrindra maneran-tany. Na ny fanapahan-kevitra izay tranga mihemitra eto amin'ny firenena io aza dia manam-pirofo sy milaza ary manamarina ny voalazany teo. Dia gaga ny rehetra raha naheno sy nahita fa natao tamin'ny alalan'ny visioconférence ny fivoriana ireo solombavambahoaka ny talata lasa teo. Tsy mahomby izany ny CVO raha io fietsika io satria tsarotsika tsara fa teno nisy fisotroana fahobe io tambavy io raha vao namoaka io ny fanjakana. Ny mahagaga dia mbola io ihany no asesiky ny mpitondra hitsabona ireo marary eto amintsika. Fa manina no ezahana fitahana tahaka izany ny vahoaka. Fomba fotsiny zany le fisotroana teny amin'ny anteny meram-pirenena ireny fa na nisy olombavambahoaka ihany koa zany tsy mahatoky fa mahasitrana ny CVO.
raha mpitondram-pandalan'ny fahamarinana tokoa no nahazo ifahefana io dia nandray andraikitra avy hatrany raha vao nahafantatra fa doublon natongavany teo amin'ny toeran'io. Ity mantsy no nambaran'ireo olona teo aloha raha nanao fanadiadiana momba iny fifidianana iny izy ireo. Marina zany a no voaka tao anatin'ny fanadidiana taonay a fa tena misy tokoa ny anaran'olona ny laharan'ny karapifidianana karapanondro azavady ny verimberina tao anatin'le izy a zay lazaina fotsiny hoe fiverimberenana anarana ny larana karapanondro fa ny tena marina dia fisina doublon tsy natsolo hoe doublon izy tamboalohany lazandrareo azy a fa izahay zany nanamary fa tena nanova ny voka-pifidianana ny fisinareo laharana karapanondro ny verimberin-dreo a ary reo ny tena doublon satria fomba vaovao a fangalaram-bato a ny fanaovana zavatra zany ifanao marino ny vice présidentieny zany zavatra zany tamin'ny fanambarana ataony a ary toak'izay ihany koa ny directeur général ny imprimerie nationale fa tena nisy tokoa reo zavatra reo a ary izay no ataontsika hoe manjary fandraisana fahefana amin'ny lalana fifidianana fanombana fahefana amin'ny lalana fifidianana atao hoe électoral ny zavatra teto amintsika alika tamin'ny falambe folosorarivaly eto dia marinay ndeha koa ny fidinana faharoa tamin'ny fifidianana filohan'ny repoblika dia fanampanatsonay ny prime ministre nanao tatitra mikasika an'ireo lisy mpifidianan'ireo izay melohan'ny fidinana faharoa zany nomeny toko hoe mitombony io a mety io a efa nisy miasa nataonao efa ao anatin'izy io a zay zany a mekenay le izy tamin'izay fotoana zay fa akory ny ataranay a rehefa misy anaran'olona misy laharana karapanondro miverimberina misy eo amin'ny roa ety sy ray tapitrisa tao anatin'ny izy fifidianana io a ary zay namarinanay hoe tsy natia le fifidianana tamin'y ya reto ary a vatofoloa ny groupe a mikasika anareo karapifidianana zay manamana fisiny doublon ary reto zany sapionany fotsiny reto fa raha jerentsika ny fifidianana rehetra dia ahitana zavatra ohatr'izao zany a satria araky ny fandraisanay a reto mbola tsisy ilana anarana verimberina tsy anarana verimberina fa karapifidianana verimberina atao anatina karapifidianana izy reto a anarana samihafa. Zava-dehibe ny fijoroan'ireo olona tahaka izao hoy ny filoha Marc Ravalomanana satria iankinan'ny fiainam-bahoaka sy ny firenena ny tena olom-bofidim-bahoaka mitantana eto amin'ny tany sy ny firenena. Tena zavatra mahatalanjona sy mahazendana ny zavatra mitranga ka amin'izao fotoana zao hitantsika ny fiantraikany zay le natonga hoe raha mbola misy kio farany tsy foana ny fanantenatsika ary hitantsika amin'izao zavatra misy amin'izao fotoana zao reo voreo zany a ny asa ratsy osoka tsy fampisy masoandro nitranga tamin'ireny fotoana fifidianana ireny ary de mazava ny fanazavany ary tena marina ny fanazavany a satria izy nanao ankety nanontany matoa izy nazo an'izao a de nalainy tamin'ireo olona zay namme porofo mba ilazana ny tena marina de ny marina ihany ka de anjaratsika no mampiseho fahasahina ary anjaratsika koa no mamelona anay ao anatin'ny fotsika eo sy ny fisainatsika eo hoe amerina indray ny asy ny firenetsika isika fa sady mamenatra no manala baraka ny zavatra toy izao. Mazava ny fanazavan'izy ireo voaporofo raha teo izany satria ny filohalevitry ny seny mihitsy no efa nyteny namoaka ny momba izany indrindra no mahatonga ny mpitondra angehitriny miezaka mafy miaro seza ka mahatonga ireo fanapahan-kevitra zay hita fa kitanitany eto amin'ny firenena io. Lasa kilalao-njaza ny hitondrana firenena satria ny seza aloha izay vao ny vahoaka malagasy tsy mahagaga
raha tsy raharay ny fanjakana ny tena mahasoan'ny vahoaka fa izana tambatambazina amina tolotra madinidinika toy ny kalitsinjo sy ny maro hafa ny vahoaka fa tsy asa maharitra. Raha ireo rehetra ireo dia maneho ny tsy fahaiza mitanta ny mpitondra ankehitriny avokoa. Vonjy tavanandro no atao fa tsy misy vahaolana maharitra. Izany no mahatonga ny firenentsika ihany koa miamroso any amin'ny fitondrana jadona. Hoy mantsy ny filoha Marikaravalomana hoe lazany marina ianareo satria tamin'ny faharoany volana janvier nomboka ty taona ty de zao nataontsika hoe taonan'ny fahasahiny ty taona ty. Lazany areo ny marina fa raha zany a ho sahirana eto tsika menakavy. Satria zavatra misy ny fahitako azy a de lasa manao manipulation. De efa aveo a manao intimidation. Fatareo na hoe intimidation sy manipulation zany a fampitahorana fanagadrana ary efa aveo a mizahozaho. Laha hoe zenina hitanty zenina vitanty vitanao fa milamina ny tany onzay na sehoana dôly ny tanka rehetrarehetra sy fitaovam-piadina de rehefa aveo a mandeha makany amin'ny didy jadona. Izany no atao hoe olona manana traikefa amina fitantanana firenena. Miseho avokoa ireo voalazan'ireo amin'izao fotoana izao. Ny arantsika nahita ny fampiatoana sy ny fikasana anampim-bava ireo zay maneho hevitra sy milazany marina eto amin'ny firenena ankehitriny io. Ity no vaovao izay mivoaka. Mazava ny fitakiana avy amin'ny RSF ity fa ny mba isin'ny fahalalany asa fanaovan-gazety na ny fanatanterahany mpanao gazety ny asany ao anatin'izao fisiny ny valanaretina izao. Izy io izay tsikatra fa manohitra ny fanampahan-kevitra amin'ny fikasan'ny fanjakana anao fanampenam-bava eto amin'ny tansany firenena. Tsy vao androany no nahitana fanaovana sy fanehoana didijadona tahaka izany teto amintsika ary nahazo vahana mihitsy izany tamin'ity fitondrana ity. Ny tsikatra dia ny mpitondra efa zatra tsy manara-dalàna tahaka izany no mampirisika ny hafa anahaka izany ihany koa. Ny arantsika nahita fa noezahana nosakana n'izao fitondrana zao ny solombavam-bahoaka rehefa nikasa anao tatitra tamin'ireo vahoaka izay ny fidy azy ireo. Inona no atahorana? Ity mantsy no nisy tamin'ireny fotoana ireny. Nanomboka tety ampefiloha manoloana ny knaps ny sakana raha iazo antsahalalana sy ambalavao iny. Tsy afaka nidiran'ny fiara sy ny moto intsony lalana nanomboka teto ary voelingelina ny fifamoivoizana. Tsy azo nidirana intsony hatrany Analakely varakitra mpitandro filaminana sakana izay rehetra le.
Yala. Tsy azo ivorivorina ty. Ramse, reka firina rao mba hiany eto azafady madamo. Ndana rao any amin'ny torarozy. Alefa. De miala lesy ry zareo. to milaza ve izao fihetsiky ny mpitondra fanjakana izao fa lasa vavalim-pirenena ny ekipa ny solombavambahoaka tim sy ny pomba azy no derakofana mpitandro filaminana anarivony toy izao ny tetsy Analakely sy ny manodidina. Raha mpitondra vaofidim-bahoaka marina ka mandala ny fahamarinana amin'ny fitantanana ny fiainam-bahoaka no mitondra ankehitriny io dia tsy matahotra etsy-bahoaka velively sa ve mahana amin'ny fomba fanaony hatramin'izao ny mpitondra ankehitriny fa ahoana marina e. Ahoana marina e.